Mbola hijanona anatin'ny politika ihany isika no hevitra manoloana ny fivoarana raharaham-pirenena ny ministra teo aloha Dr Joseph Randriamasoa. Raha ny hevitra ity mpanao politika ity moa dia ilaina ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny am-panahy. Raha ny fandehan'ny fiainam-pirenena ankehitriny dia tsara ny hanamariana zavatra visivisy. Resaka be fanaovana amin'izao fotoan'izao mikasika ny deuxième tour. Resaka tsara hofantarina ihany koa ny fivorian'ny conférence des évêques izay mandinika ihany koa mikasika ny fiainam-pirenena. Ankoatran'ireo fanambarana sy fampisehoan-kevitra maro natao mandehantsika reheran'ny-pirenena ny amiral de guerre siraka ny président Jacques dia samy milaza ny heviny mikasika ny fivoatra ny fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao. Miazo hanamariana azy dia mbola tsy milamina misy ny fandeha ny fiainam-pirenena. Mbola be dia be loatra ny fifamalina. Mbola iarahantsika mahita ny kritika isan-karazany mikasika ny fifidianana nataon'ny senita nataontsika malagasy ireny. Tsara tamin'izao fotoan'izao zany fa mbola mety hanahirana ny hoavin'ny fiainam-pirenena na dia fa hita aza fa mizotra asika makany amin'ny fidiana afara. Manoloana an'izany ny hevitra Dr Joseph dia sotra be. Ny hoe dian'izao sika indrindra ireo ray aman-dreny dia tokony hisangana handinika ny hoavin'ny firenena ity manomboka izao ary indrindra hiomana amin'ny zavatra hitranga raha piso. Ka very koa adidin'ny FFKM ny sangana mijoro hiomana amin'ny zavatra hitranga raha piso ary manatanteraka ny fametrahana ny filaminana eto amin'ny firenena. Satria firenena izay tsy misy mpitarika zany, tsisy autorité zany. Satria amintsika miteny izao azo lazaina hoe tsy misy intsony ny autorité administratif fa ireo ray aman-dreny izay atao autorité morale reo ihany zany sisa afaka hiateratsika amin'izay zavatra mety hitranga piso. Ka dia nateny zaho Dr Joseph mino fa ny conférence des évêques izay mandinika lalina dia lalina ny fiainam-pirenena dia hitondra hiomana amin'ny vahaolana ahafahasika miatrika ampilaminana ny hoavin'ny firenena ity. Tahaka an'izany koa ankoatran'ireo ray aman-dreny ara-panahy autorité morale ilaina koa ny fiomanana fa manao an'izany izy ireo ray aman-dreny ara-drazana izay hery anankiray koa andry anankiray koa itaheran'ny firenena.